filoha Andry Rajoelina dia mitsinjo hatrany ny vahoaka malagasy ary tsy ho vesatra ny ajustement de prix sy ny zavatra rehetra izay mbola hiasana amin'ity toam-piasana faharoa ity fa hifanandrify tanteraka amin'ny fahefamividy ny olom-pirenena tsirairay avy. Manomboka izao izany iovaova arakaraka ny fivoaran'ny tsena raisam-pirenena ny vidin'ny essence sy ny gasoil. Karara ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana sy ny kompania Mpamatsy Solika eo anatrehany fidina ny vidin-tsolika izao. Tsara ny fihenam-bidy fa maro ny teboka manjavozavo hoy Serge Safimaova. Voatsela izay ny filan-kevitry ny minisitra no niresaka ny ofiakaran'ny vidin-tsolika nentina nampiomanana ny vahoaka malagasy. Nanampio ny tompona andraikitry ny serasera teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika nefa tsy izay no zavan-tranga. Vao telo andro angamba izay nanazava koa mpitondra teny alakiray ao amin'ny présidence nitalia alakiray tao hoe hiakatra amin'ny vidin'ny solika nefa miracle mon ami ozy ny fiangonana sasany nidina le vidin'ny solika. Tsika ve vidin'ny solika mora be amin'ny tsena raisam-pirenena ka miditra en contrebande eto Madagascar. Fanontaniana zany izay mipetraka izay. Solika contrebande ve ny amidin'ireo kompania ireo eto Madagascar ka tsy taitra ry zareo rehefa marge bénéficiaire zareo zany somary ahena. Fanontaniana ny izay tokony valian'ny kompania ary izay tokony valian'ny FMI ary valian'ny fanjakana. Tsy voahevitra araka ny tokony izy ny fanapakevitra noraisin'ny fanjakana fa endrika famonoana afo eo anatrehany toedrara politika ankehitriny izay hita fa mafampana na eto an-toerana na any ivelany ho hiatran'ny faneho-kevitra. Décision politique io par rapport amin'ny inflation. Zany hoe tsapa amin'ny fanjakana zany fa manomboka mamainy tanàna. Dia io zany fomba ray justifiena anerena ny sehatra samihafa hoe na farafaratsiny tsy ampiakatra vidin'entana na ampidina mihitsiny. Io hoe ampidinina 750 ariary kapokambary. Filoham-pirenena ne miresaka kapoka fa tsy miresaka clan ntsony matoa zany izy miresaka kapoka efa fatany zany fa tena andohalika ny ranombary fa le fahantrana zany tena lalipaka. Mampilamina ny androany ity fampidinana ny vidin-tsolika ity ho hiatran'ny fanazavana fa hiteraka olana samihafa aoriana kely izay ho sarotra amin'ny fitondrana ny ife azy. Ity fifanarahana teo amin'ny fitondram-panjakana sy ireo kompania tsolika ity izay tsy araky ny fanekena tamin'ny FMI na ny Fonds monétaire international isitrana ilay facilité l'archi de crédit sy ny facilité pour la résilience et la durabilité. Reo orinasa reo tsy mandoa misy taxe fiscale sy parafiscale tsy alohan'ny zareo. Dia rehefa tsy nalohan'ny zareo io dia efa mba miaina kokoa zany le orinasa. Tsy logika io rehefa jerevana marché ny le resaka trosa indray aty anatiny. Le izy zany dikan'izay zany dia zao hoe nanao zany tsika système de compensation satria zany hoe tsy nandovola zany reo kompania ireo dia iny zany tonga dia nitony avy amin'ny fanjakana en compte fa raha règle de compensation io atao io raha par rapport amin'ny fifanarahana tamin'ny FEC sy ny FRD tsy hoe ken'ny FMI io mety ho enjana zany ny fifandraisantsika amin'ny FMI rehefa kelikely io tsy maintsy amafisiny amin'izay zany ny représailles contre ny fanjakana gasy. Dia le izy anefa tsy fanjakana gasy any ny voana atao zay représailles zany fa ny vahoaka malagasy satria ny projet zany financen'ny banque mety antony koa fa rehefa avy eo ho antony koa ve aty amin'ny projet sociaux so ny projet de développement ny antony zany tsy fantatry zany fa en tout cas zany mino fa ho tonga amin'izay zany io mécanisme. Taka ny fomba nitondrana ny firenena tao anatin'izay enitaona mahery izay ihany no mbola mitohy ankehitriny. Ny androany ihany politika ny vonjy tavanandro fa tsy misy ny fitsinjovana lavitra. Andrasana izay ho fanaokevitry ny iraka manoka ny FMI eo anatrehany izao fanapakevitry ny fanjakana izao. Fidinan'ny vidin-tsolika izay fakanabahana amin'ireo fisondrotana mifanesy mandra-pahatongany amin'ny vidiny tena izy takin'ireo mpiara-mombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Ia, araka izay fanazavana netiny Patrickrajoelina Zafimaova Serge izay dia maromaro teboka manjavozavo ao anatin'ity fampidinana ny vidin-tsolika ity. Eo amin'ny lafiny Patrickrajoelina aloha ny idirantsika voalohany ao anatin'izay rehetrarehetra izay
eo anatrihan'izao toezava-misy izao raha ny toe-karena no jerentsika dia anatin'ny fahasahiranana lalina i Madagascar manitra ary io moa mipakatra any amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ilay fahantrany zay ao anatin'ilay kitapom-bola-panjakana nefa izao zany dia izay trondro fepetra noraisiny ny eo anivon'ny fitondrana izy ity ihany koa Marjona isan'ny nanamarika ny amin'ny hoe fanontaniana napetraky ny mpahay toe-karena ary andrasantsika ny valiny ihany koa ny amin'ny hoe manahoana ny toeranaiza sy lalam-barotra ohatrany ahoana no akan'ireo kompania mpanafatra solika ny solika avy eto an-toerana hoe izy ireo manaiky ampienany izay tombom-barotra azon'izay ao anatin'izay fomba ao anatin'izay tsena sy fivarotana izay zany hoe io ilay viditsolika tamin'izay nividianany azy tany raisitsika hoe 30 ohatra ilay solika no nividianana anazy tany am-potiny dia ankehitriny dia amidy zany ataontsika amidy 230 lay viditsolika ery atsena dia rehefa avy eo nefany miteny lay fanjakana ny amin'ny hoe raika amby 30 ivarotanareo an'io dia manaiky an'izay lay kompania tsolika eo tsika ny hoe inona no antony inona no ambadika zany ny mpitantana sy ny tompona ndraikitra amin'ireny kompania Mpamatsy solika ireny zay fantatsika fa teratany vahiny inona no fifanarahana teo anatrehan'ny fanjakana sy ny reny kompania tsolika ireny tao anatin'izay na ahafahana hoe napidina ny viditsolika ilay vidina ny viditsolika dia vaovao tsara ary mahafinaritra zany satria misy zavatra midina eto fa saingy ny oetitsika tao anatin'ny amin'ity fandarany ity dia hoe fakana bahana io tompoky lasy tompoko vavy amin'ny fiakarany rapitso sy rafakapitso fakana bahana ao anatin'izay viditsolika izay fa raha ny toe-java-misy na ny eto an-toerana raisam-pirenena dia tsy tokony ao anatin'izay fidinan'izay no lalana ny zorana fa io zany moa ilay mpampiakady sy ny teknika hitan'ny mpitondra fa eo no oetitsika tao anatin'ny fandarana inona ilay fifanarahana nisy teo amin'ilay kompania tsolika sy ny fitondram-panjakana ka nahafahana nindroso tamin'izay fampidinana izay raha fampiakarana no endrasana satria azadinitsika fa nisy an'ilay filan-kevitry ny minisitra mivantana natao teny amin'ny lampam-panjakana ny avoloha tamin'ny larobe tamin'ny heriny satapa-bolana izay raha be indrindra ny amin'ny izay nresahan'ny filoham-pirenena nresahan'ireo minisitra isan'ny tokony ny amin'ny hoe hiakatra io viditsolika io reto no fipetra ho raisin'ny fanjakana zao avy no ataontsika na n'ilay fanjakana ilay fitondram-panjakana aza tamin'ireny fotoana ireny dia efa naneo sy nampiseho an'izay hoe hiakatra ity viditsolika ity isika moa tao anatin'ny fandaharana sy tamin'ny fampalalam-baovao avy amin'ny faneho-kevitra ireo mpahay toe-karena maro samihafa eto amin'ny firenena sy ireo mpamakafaka ara toe-karena dia nahitany amin'izay hoe amin'ity volana janoary ity na febroary raha tara indrindra dia hiakatra io viditsolika io izy fiovana io viditsolika io iny izy zany aloha nisy fa ny zavatra nitsanga dia ilay fidinany ary araka n'ilay fanadidina rahantsika teo ihany koa na ny talen'ny serasera teo ny fiadidinan'ny repoblika aza ny teniny amin'ny hoe hiakatra ny viditsolika vao andro vitsivitsy lasa iako ohatra le tamin'ny sabotsy tamin'ny herinandro iny izy ny teny an'izay hoe hisy fiakarany viditsolika hojerenany makasika ny fitateram-bahoaka hojerenany makasika ny fitaterana entana sy ny ho fiatraikan'izay amin'ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka malagasy fa ny zavatra nisy nefa nidina ilay viditsolika noho izay fomba mikimaky tany ambadika tany zay mamotika famitena ny toe-karena ilay izy satria ny marimarina kokoa ary ny tena zavatra inona dia noho ilay politika no antony nampidinana an'io solika io satria natsapy isika nafantatra ary na ny fandarana dia hoana ny fandehany tamin'ny iny herinandro iny ary dia nahita an'izay isika hoe mafana ary mamay ilay toe-dra-pirenena nisy an'ireny colonel Charles Randrena Soavina ireny toa ny fanio-kevitry ny général Ravalomanana Richard tamin'ny anteny-merando tao amin'ny filohan'ny anteny-merando olona teo ny trangan-javatra maro samihafa naneo fa tena efa miazakazaka ary mamay ilay toe-dra-pirenena manantanina krizy i Madagascar ka ino no fipetra no raisin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ina moa zany entina famonoana afo ilay fampidinana ny viditsolika tamin'ny
sabotsy teo famononafo eo anatrian'izay toedra raha mafana de mafana izay azo lazaina hoe ry zareo ihany monina mboly azy satria vokatry ny tsy fahaiza mitatana niteraka nyity fidangany vidim-piainana sy ny tsy fandripalemana maro samihafa ity vokatry ny tsy fahafehezana n'ilay seraseraka filohana antenimeran-doolona atao lasa miendrika fiantsina ilay atao eny amin'ny faneokevitra amin'ny tambazora-tserasera sy amin'ny fampahalalam-baovao samihafa ka lasa tany amin'izay famononafo zay no nataony fitondram-panjakana zay hitarika zavatra maro samihafa ity fidina ny viditsolika ity marjona ya mbola tsy tomombana ny fitenenana marjona ao anatin'izay salama tsara ny micro sa manao oana marjona ao anatin'ity lasa de lasa ny sainy ao anatrehan'izay fivoarany sy fiazakazaky ny raharaha ampirenena izay efa nambaran'ny namana onina saina temo ary dia mamerina hatrany ny fiarabana ihany koa amin'ity androny alatsinainy ity ny resaka momba ny vidim-pianina sy ny fiatrehan'ny vahoaka malagasy ny makasika ny hoe inona ny voaka raha-pitso rafakapitso manoloana izany raha toka raha ny fantatra aloha tao anatin'izay hoe ny resaka ho amin'ny fampidinana hatramin'ny 200 ariary ho an'ny essence ary 700 ariary ho an'ny gasoil dia atsotra ihany izy io efa betsaka izay faneon-kevitra nataon'ny mpitondra fivavahana sy ireo mpanao politika ary ny firaisamonim-pirenena sy ireo vahoaka malagasy tamin'ny taona lasa iny ny volana novambra sy ny desambra zay efa nanambara teto ny amin'ny hoe apetraka mazava ny paikady hitondranan'ity tany sy ny firenena ity ary tsy maintsy misy ny fisondrotan'ny solika io may volitratra ny fitondram-panjakana ary mikoropaka ambany farafara dia ny vahaolana hitany aloha zany hatreto ny mampiana izany izay fampianana izany falo ny vahoaka malagasy farapitso rafakapitso ve aritra amin'ity androny an'ity ihany ve izay sa aritra amin'ity taona 2024 ity ary mbola hidina ao anatin'izay fa maninona ny tany solika ny nasiana fidinana 200 sy 700 fa maninona le taty amin'ny filanim-ponina andavanandro toy ny vary sy ny filana amin'ny andavanandrom-piainana maninona no tsy nampidinina atao anatin'izay sehatra zay deto zany ny vahoaka malagasy dia gaga ny amin'ny hoe any amin'ilay solika ve no tena mahamaika ny fitondram-panjakana mampidina azy mba tsy sinny fipoahana ara-tsosialy ny vahoaka malagasy tena misitraka sy ny foto-tsakafony any amin'ilay vary izay tena marary azy ireo amin'ny ankehitriny hoe io vary io no ilaina ny fampidinana azy io satria raha midina ny vidina izay vary izay tsy ilay vary nafarany avy any ampita akory ny andrandray ny vahoaka malagasy fa le vary vokarina eto toerana ny teny ilain'ny vahoaka malagasy mba hahafantarana ny amin'ny hoe inona ny tena zava-misy voavahan'ny fitondram-panjakana ve ary mamaly ny etaetany ny vahoaka malagasy ve zao fitondram-panjakana zao sa ny apahany ireo le misy olelaka sy ireo le manao i président hatrany no mena an'izay sehatra izay le malasa ny saina maneritreritra hatrany atao anatin'izy ity makasitraka matamy bakoly ny zavatra misy zany ao anatin'ny sehatra toy izao de tsotra raha toka midina hatrany amin'ny 200 ny resaka moa ny essence ary 700 ny gasoil dia tsy maintsy faly aloha ny apahan'olona izay tena mampiasa an'izany tsy le apahan'olona vahoaka malagasy ny 100 isan-jato io fa misy apahan'olona ao anatin'izay misitraka itony resaka mafidinana itony fa mampahatsiahy ny fitondram-panjakana ny vahoaka malagasy hoe raha oviana re vao tena hidina izay resaka momban'ny foto-tsakafon'ny malagasy izay ny tena rasan'ny vahoaka malagasy no nasaina ny ao anatin'izay ihany koa isan'ny zavatra ny tranga sy ny sio nandritran'izay fidinan'ny viditsolika izay hitakitsika n'ilay hoe mangarahara ao anatin'ilay fomba fitondrana ilay fitantanana ny firenena satria ny rahantsika nahita nisy ny taratasy izay navoaka ny ministry ny ina moa zany ministry ny angovo sy ny akoranafo ao anatin'io zay ny antefa tamin'ireo tompony andraikitrisa tokony avy amin'ireo kompania Mpamatsy Solika zany nisy ny taratasy nalefan'ny ministra ho an'ireo
tompona andraikitra avy amin'izay kompania pétrolier sy zany hoe ny mpananjarany solika manerana nosy izay ary ao anatin'ny taratasy io dia misy ny amin'ny hoe vakiko amin'ny teny français le izy suite aux instructions des autorités supérieures je vous communique si après les prix maxima affichés à la pompe zany hoe nisy ny teny midina zany tao anatin'izay marjona ministra le miteny fa hoe araka ny toromarika avy amin'ireo tompona andraikitra ambony dia ity omenanareo ity ny viditsolika ho ampiarina sy ho aseho eny anivon'ny reo kompania eny anivon'ireo mpanjara solika zany hoe mbola ilay teny midina ihany no manjaka eto amin'ity firenena ity inona moa ny anton'izay hoe no ilay toromarika avy any ambony dia ity no viditsolika ampiarinareo ry mpanjara solika sy tompona andraikitra izay fitsinjarana ny solika izay zany hoe raha tsorina zany marojona ao anatin'izay dia ny teny midina hatrany ary resaka tikano sy tikano no zavatra misy eto amin'ny ilay firenena satria teo zany nisy ny fifanarahana tamin'ny andany sy ny ankilana zany hoe tamin'ny fanjakana sy ireo kompania mpamatsy solika ireo nisy ny fifanarahana ary taleny serasera toy ny fiadidianan'ny repoblika moa dia niteny amin'ny hoe mafana ny adievitra ao anatin'izay tafa fiaonana teo amin'ny rotota izay samy miady ny tombotsoany andany sy ny ankilany ny faty fitondram-panjakana voalaza tamin'izany fa hoe mezaka miaro sy mitady ny tombontsoany vahoaka sy ny mpampiasa solika ny kompania pitaterana mpamatsy solika tsy andaniny mitady an'izay tombom-barotra sy tsy hahafaty azy izay dia aty aoriana zany rehefa nidina le viditsolika ka nisy an'izany tao ambadika tao teny midina avy any amin'ny tompona andraikitra ambony autorité supérieure zany hoe reo tompona andraikitra ambony ministra zany no namoaka an'izay araky ny ty fanambarana ity araky ny toromarika ireo tompona andraikitra ambony ny ministra inona no hevitra zany inona no ambadika zany hoentsika eo zay rehefa avy eo fa anaraka faingo vetivety aloha isika tarata amin'ny itony taratasy ny voaka itony ihany koa ny fisian'izay fifanenjanana teo amin'ny kompania mpamatsy solika sy mpanjara solika sy ny fitondram-panjakana izay satria samy tanany heviny ary ny fanjakana dia mbola ananan'ireo kompania ireo kompania mpanjara solika ireo vola amina miliara ny etsy andaniny koa ny fanjakana amin'ny alalan'ireo abasehatra sy ny vola ho an'ny fond routier sy ny maro samihafa manana vola amin'reto kompania solika ireto arisan'ny nampienjana ny adievitra sy ny fiaonana teo amin'ny rotota zany io tao anatin'izay firosoana tamin'ny fitediavana ny hoe ohatry ny ahoana no viditsolika izay ka rehefa enjana ilay maripana ny mafy ny adievitra teo amin'ny rotota dia azo lazaina zany hoe tsy tena nisy hevitra ny voaka loatra fa samy nandroso ny sosikeviny ny rehetra ka tao anatin'izay no nivoahan'ny fanapa-kevitra avy amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe ity no viditsolika ampiarinareo sy asehonareo eny amin'ny reo kompania ireo mpanjara solika rehetra manerana ny nosy zany tao anatin'ity fanapa-kevitra ity zany hoe ny prime ministre ny filoham-pirenena ireo zany no isan'ny nandray ny fanapa-kevitra hoe alao zany se alao ampidininy ty viditsolika ity zany eo anatrehan'ny toedra raha-pirenena ankehitriny dia tsy nandrarahany zay hoe ohatry ny ahoana no ny an'ny kompania solika zany eto amin'ity zavatra mitranga ity dia ahoana raha ahoana ny toe-karena eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany io ange tokony miakatra ny tena mety amin'io satria zay no fanaraka amin'ny toe-karena zany rehetra zany tsy norarahina teo anatrehan'izay fanapa-kevitra izay fa tonga dia ilay teny midina ilay baiko no nomenany amin'ny hoe ampidiny no ny viditsolika ireto no tarimarika asehonareo eny amin'ireny kompania reny mpamatsy solika maro samihafa ireny zany hoe toy izay ilay zavatra misy eto amin'ity fanapa-kevitra ity ary nentintsika toy ny amin'ny hoe io moa fakanabahana ny amin'io fiakaran'ny viditsolika solika zay
raha ny tokony ho izy zany ny hatramin'izay na ny firenena maro de eo anelanelan'ny fiandoha voalohan'ny volana hatramin'ny fahadiminy volana eo zany hoe le 1er au 5 ny raisitsika ohatra hoe ny février de eo anelanelan'izay andro zay ny tokony irosona ny fikitihana ny viditsolika zany fa ny amintsika moa zany aty amin'ny tapaky ny volana taty tamin'ny 25 ny volana no niraisiny izay fikitihana ny viditsolika izay satria may ambondrina araka ny fomba fiteny ka na tonga an'izay hoe saika tokony tany amin'ny fiandohan'ny febroary tany zany no nirosonany hoe fampiakarana ny viditsolika raha ny famakafakana sy ny fomba fizerin'ireo mpahay-toekarena samihafa de tany amin'ny fiandohan'ny volana febroary tany zany no tokony irosona izay fampiakarana ny viditsolika izay fa noho ilay toedra raha-pirenena zay mamaisa mangotraka de may volotratra raha izay no azo ilazana azy ilay fitondrana ka nandray itony fanapa-kevitra itony fanapa-kevitra izay namono hafa aloha izy raha ny raha zay le tanjona de tratra aloha zany tato anatin'ny herinandro 2 herinandro mety vita ampitonitony an'izay azo ampitoniana ampilamindamina an'izay azo alamina itony fampidinana ny viditsolika itony fa rehefa avy eo tsy maintsy irosona ilay fampiakarana satria de tena ho mafy kokoa noho ilay afo novonoana ny zavatra hitranga raha pitso sy raha afaka pitso raha toka hitazona an'io viditsolika io nampidinina io zany raha toa ka mbola ampidina noho io de ho mafy noho ilay afo novonoana tamin'ny herinandro teo ny toejava-misy eto amin'ny firenena satria isy fiatraikany goavana de goavana amin'ny toekarem-pirenena izany ka tsy maintsy irosona zany zao amin'ny io volana febroary io ny fampiakarana indray ny viditsolika zany rehetra zany de efa ampiomanana antsika any atokantrano sy ho antsika mpandraraha maro samihafa tsy maintsy irosona izay fampiakarana izay amin'ny volana febroary io miandry sika ny hoe isam-bolana ave ka raha niraisina ity ny 17-20 janoary de aray volana aorinan'izay ve no iovandray izay viditsolika izay sa ilay tokony ho izy zany hoe eo amin'le fiandohan'ny volana hatramin'ny fahadiminy volana no irosona izay fanovana ny viditsolika izay eo zany no andrasantsika fa ny inona marimarina aloha sy ny azo antoka de fiakarana no hitranga ao arinan'izao zava-misy zao 200 ariary moa ilay fidinana sy fiakarana nambary fa ho ampiarina eto amin'ny tany sy ny firenena de miandry zany tsika ny gazole zany zao nidina 700 de rehefa hiakatra rehefa avao io zany enona marimarina fa hiakatra amin'ilay 200 na iverina amin'ilay lohany teo indray takizay ihany koa ilay essence zany hoe nahidina 200 raha 700 sy 5,000 ariary ny litatra de nidina 700 sy 5,000 ariary zany hoe afaka tapabolana afaka iray volana raha be indrindra de hiverina amin'ilay teo aloha indray de inona ny dikan'izany zany ao anatin'ilay fomba fitantanana ny firenena tena hoe endrika famotehana sy famonoana fotsiny de tsy miraharaha zay ho ampitso any ilay fitondrana fa hoe sao de miongana eto sao de ampikorotana ety sao de ampisaotsy amintsika amin'ny toerantsika fa ampidino any aloha tsy nijery zay ho impacta sy ho fiatraikan'izay fanapa-kevitra izay ho amin'ny rapitso sy ny rafaka pitso fa ny andro ao any no nataon'ilay mpitondra de eto isika milaza miara-mahita sy hiara iaina etony amin'ny hoe ohatry ny ahoana ny toejava-isy zany raha pitso sy rafaka pitso rehefa no terena izay fampidinana ny viditsolika izay zany no zavatra misy ary ny eo anivon'ny fitondrana moa de efa nanamafy an'izay hoe tsy janona ntsony ity fikitikitihana ny viditsolika sy ny fiovaovan'ny viditsolika ity manomboka eto manomboka tamin'iny masony androny fa 17-20 janoary iny zany hoe mampiomana antsika rehetra ary mpamakafaka maro samihafa de mahita an'izay ary manamafy an'izay ny amin'ny hoe fiakarana no hitranga fiakarana no mety sy raha hoe mitsinjo ny toekarem-pirenena ilay mpitondra mitsinjo ny kitapom-bola Fanjakana ny mpitondra mitsinjo ny tsy ampitotongana kokoa ny efa mitotongana ankehitriny ilay mpitondra de
fiakaran'ny viditsolika no tokony rosoana ahafahana manarina sy mitazona izay kitapom-bola mpanjakana zay saingy tsy izay mbola mpitondra eto amintsika tsy izay ilay fomba fahaizany tantana ny firenena ka io ny arahantsika nahitio izay zavatra misy izay anaraka ny afatra voaray aloha isika vetivety satria maro ny eto ampelantanana fa toizantsika ihany zay mahakasika ny viditsolika izay dia ahoana ny fandehany aty aminay aty amin'ny faritra Onla commune Saint Augustin Fokotany ankera amin'ny commune Saint Augustin dia manjaka ny tsy fandriam-pahalemana raha ny afatra voaray nisy jiolana nafika tany amin'ny zareo tany amin'io commune Saint Augustin io raha ty SMS voaray ity 970 ry zareo tamin'izany nisan'ireo jiolana nafika zany nefatra tamin'izy ireo nitondra fitaovam-pidiana toy ny fampiasan'ireny miaramila ireny lasany zareo ny omby rehetra lasany zareo daholo ny omby tao anatin'izay rehetra izay ary nisy ihany koa ny naratra vokatry ny fifandonana teo amin'ny reo jiola zany sy ny tompon'omby tao amin'izay tany amin'ny faritra Onla commune Saint Augustin izay ya tsy mazava tsara moa lay lay SMS voaray fa raha tsonona zany dia nisy trangana tsy fandriam-pahalemana tany amin'ny commune Saint Augustin faritra Onla 970 ireo jiola no nanafika tao amin'ity tanàna ity nefatra tamin'izy ireo no hitan'ilay voatafika fa nitondra fitaovam-piadiana toy ny an'ireny basy ny ireny mpitandron'ny filamenana ireny lasa ny omby rehetra tao anatin'izany ary nisy ny tratra tao anatin'izay saingy nylefa nandositra ihany araka ty afatra ity vakitsika aloha ny afatra voaray miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany misy fitaka grave sy avolenta ao ambadika io fidinan'ny viditsolika io fa ho hitantsika afaka fotoana fohy hoy zaka avy any fianaratsoa miaraba ny fandarana dia ahoana ny fandehany avy aty tany fotsy ihany mba jereo ry fanjakany ty vidim-bary ty fa tena tsy zaka intsony dia ahoana ny fandehany azafady tompoko azo averina ve ilay numéro orange sy iasy ahafahana manehohevitra eto amin'ny fandarana kia io fandefasanao SMS io lay izy fanazanatsy zany dia ho averiko ihany marzona 032 12 888 20 no ahafahantsika mandefa ny SMS amin'ity an'ity ihany koa ny antso antarby misy ihany koa ny 034 marzona 29 045 40 no ahafahantsika miantsehatra ao anatin'izay sehatra rehetra izay ny resaka momban'ny solika sy ny maro isan-karazany sy vidim-piainana zany nefa anatin'ny kajy izay tokony hain'ny fitondram-panjakana ny mahakasika azy ity ny raharaha-pirenena eto Madagascar amin'ny akapobeany ihany koa ao anatin'ny fandaminana isika satria dia ilaina foana izay fandaminana ny asa izay ny fandaminantsika dia tsotra foana rehefa mandeha ny famakafakana satria efa manomboka amin'ny ty androny anio ity mandeha famakafakana dia ny atsefatsefany any misy SMS dia ny atsefatsefany any misy an'ilay appel izay ataontsika dia mitondra ny famakafakana avy eo raha isika ny antso izay tafiditra rany eny tompoko marina misy resaka tany telo isambadika politika andalafea resaka fafidemonsolika io rehefa tafiditra dia miala an'le onjam-peo fa manjary tapaka rehefa tafiditsika dia miala an'le onjam-peo mihitsy dia ao anaty finday fotsiny miheno satria ao anaty finday tsika dia efa maheno ny zavatra izay lazaintsika izay rehetra tafiditra zany dia miala ao anatin'izay vakitsika somary mialantsiny raha toka mikohaka ny atsefatsefany sa ny te-pahasalamana ihany koa miarabanao tafiditra zao ianao dia lasa indray ianao ho toizantsika ny famakinan'ny SMS ihany koa satria dia maro be anareo no miditra ao anatin'izy ity miaraba anareo anatin'ny fandaranao mahafinaritra raha nga le fandarana fa dia toizo ao anatin'ny izay miaraba tsika rehetra ao anatin'ny fandarana dia ahoana fandehany ao raha isika izay antso tafiditra zay eny tompoko rehefa tafiditra dia mba miditra ny 034 74 fa manjary betsaka le olona tehiditra dia nareo mibipa fotsiny dia ahoana fandehany aty tosy any
tsy olona rehetra no manao fiara tokony ilay vary no menasehatra betsaka ho ianareo miarabanao 038 99 449 77 efa tafiditra ianao dia lasy ianao toizantsika ihany izay efa makina ny SMS izay miarabanareo betsaka ny zavatra tikambara ao anatin'izy ity miarabanao izy io Fanjakana dia tena miazo ny fisolokina manaraka ny tena hainy. Ohatra zao, mitaka Mpamatsy vola izy anazy atao nampiasanareo an'ilay vola. Dia azy hitanao ilay liste rany amin'ilay olona hoe mila misolokana mila zao eny. Ireny ane zavatra ataony dia folo ilay vola dia eto izy namena ohatra misy zato. Ny folo namena ilay izy. Dia tonga ilay mpitaka dia hoe reto no namezana ilay vola ka satria za tena vavolombelona za tamin'ireny vola Covid ireny a. Taratasy fenoko tompoko dia tena efa vola raisina sisa ny tsy tao anatiny efa vitako siny dia sosikely le afarany ambany ariny nasen'le sepokotany tokoa dia rehefa voaka le vola ambelan'ny fisolokiny mandraky ty ny androany tsy azy tsy na fototapisy ny soratana androna fa za tsy nisitraka narary azy dia atena keo dia fay mihitsy dia samy resaka sorotsorotsa ataon'ny Fanjakana zao mitondra zao mitondra zao tsy manao ntsiny satria io zany dia vita amin'ny tany le Mpamatsy vola io hoe rehetra avy ny tena nampiasaina le vola fa olona pahalolona ny amena le za fa le vola findainy daholo dia soratany asiny sorapola tao nefa le liste manontolo reo zay mianina amin'izy ka tsika zany mila mitandrina be vako Malagasy fa any le ohatrany viditsoky io zany io io firenena zao mbola fitany ihany io za tsy rehefa resaka sivasy ihany fa any ambadika any io le Mpamatsy mako hoe tsy amoaka le vola raha tsy miverina an'le anina le izy dia misy contrat kombany sy le mpamareo mpitovitoviko reny olona mpiaraka misosy anazy any zay mahasotra toko makasitraka anao toizantsika izay famakinan'ny soratra maro sosina izay miaraba ny dafy ny aty aminay ranga aizy izy teo indray lasy ianao salama dobodrano sy fotaka ny eo amin'ny stationnement ary fotaka be mihitsy ny avatya toliary miaraba tsika rehetra ao raha isika ny antso tafiditra miarabanao eny tompoko eny tompoko eto fa nionkevitranao babi avakeo Tamatavy any miarabantsika avy any Tamatavy zay moa zany zavatra mampalahelo anay moa zany dia mikasika n'ity fifidianana ity tamin'le fifidianany maire teo zahay zany dia tena nanisy tamin'ny fotony misy fa lany ireo laratsiraky kanefa eto zany izy atao hoe ahodina tsie vato ahodina tsie vato zay zavatra magaganay agnano mitima zay tamin'le mandeha zay tamin'ny sabosy dia magaganay gendarme tena maro le zany gendarme zany tena misy gendarme ambana polisiana zany ty Tamatavy ty ary ty Madagascar ty kanefa raha misy zany fandriam-pahalemany tsy hita ireo gendarme reo mbany polisy reo zay tena magaganay fa raha resaka politika zany feny polisy mbany gendarme mba malahelo fonay anareo gendarme tsy atao karan'ireny nampiasana anareo fa hiaro vahoaka zay ne miresaka aminareo sosotra zahay mba hagnano mity nagnino araka tamin'ny 11 vola arivany 11 décembre iny volany milazandany Mapar iny efa nilaty izy nagnino anareo tsy fisakananareo filarana reny magaga anazy zavatra tandreo mitrotra ane vahoaka reo ane dia fandona atika misaotra tompoko makasitraka anao raha isika ihany ny antso tafiditra sy ny SMS ihany koa maro dia maro ao anatin'ny fantarana dia ona fandehany tanteraka isika miaraba ny efa tafiditra arany eny tompoko eny tompoko miaraba dafa miaraba masina tsara mpifafa ihany miaraba ny sy ny namana rehetra amin'ny lafiny teknika sy ny teknisiana rehetra mba misy zavatra kely ambara ndray matofoloha Andry Rajoelina rehefa tsy vita tompoko ny mitondra olona 30 millions tsy kilalao-njaza izy ty fa fiainam-pirenena ny fahendrena tompoko Andry Rajoelina dia ny mametra mpialana fa aza atao sorona tsony ny vahoaka Malagasy iala eo foana anao fa ny miseza anananao io tsy ho mandrakizay misy mahafoatra nery Pharaon misy mahafoatra nery Amiral Dideratsiraka misy mahafoatra nery Zafelbera misy mahafoatra ny Ravalmanana
afaka foana anao na idongo toerana fa anao olona ohatrany mba manaja ny demokrasia mialam-pahendrena tompoko fa efa mikorosofana ny vahoaka malagasy mankasitraka ny dafa kopatanana ho an'ny tonton Victor kopatanana koa amin'ny Ferna ao i Zilion ao i Bozaka de veloma tompoko fa miantso avy eo raha ohatra ka mbola misy azy tenenina raha raisina rino satra tompoko mankasitraka anao izay miditra rehetra eny moa dia raisina daholo ka ao raisika indray ny antso tafiditra manaraka miarabanao eny tompoko ia aiza moa zany zao raha dinina am'le hoe anao mampanakarena ny olona eto amin'ny 5e fa izy efa tapaka avany aminao zao zay antso zay 034 iny avany aminao no fahatapahana miaraba dafa tena zava-dehibe raha ny fiainam-pirenena nefa dia ataony olona kitotoa salama kolo fa maninona moa zany no gazoal sy ny esansa ihany no ampidinina fa tsy mba mijery ny vahoaka madinika mihitsy ny fanjakany dia misaotra anareo dia ahoana ny fandehany mahafinaritra raha ny fandaharana zavo manomboka ny taona 2025 dia io ny vidin'ny vary fa le 2026 zany dia mety 2 ariary ny ray kapoka hoy anareo miaraba dafa makasitraka anareo ranga fa mba aiza mo ny miaraba ny monsieur onjawa tsa marina lanomera somatsara miandrandra fampandrosoana indrindra ny faminamboarana ny lalana alarbi trankarion izay vonsoa avaty alarbi ambatomanga ihany an'le mpanao fromage le tena tsara tena fanjakan'ny devolo mihitsy nranga ty fanjakany tia fa tena tsy mahalala afatsy ny ratsy dia tokony ny vahoaka dia mivavaka ihany no fandresena azotsika ao anatin'ny izany salame 12 taona zao fa tena tsapako fa miamafy ny fiainana amin'izao makasitraka anareo ao miaraba anareo zay ve ranga vao manomboka vao mieritreritsy ny anambady nefa izao sady ny fiainana inona moa ny tokantrano vanina ao anatin'izany miaraba anareo amin'ny Cool FM efa resin'ny Malagasy ka tsy afaka mietsika intsony noho izany dia mitandrema ihany anareo ao amin'ny dafy sao dia ho rahonany fanjakana ihany keo tsika manao hevitra ankalalana ao anatin'izay sehatra rehetra izay miaraba ny dafy tena zava-dehibe ranga ny zavatra tohitony miaraba nefa ao ihany keo eny tompoko tafiditra anao allo ia le fandaharana tsika io moa zany le télévision moa hiditra tsy mety tafiditra le téléphone le anaovana code efa tafiditra ianao dia eto le fanehoan-kevitra anao tompoko ia zay avy ty sambava zany miaraba anareo avany sambava aza mianao le onjam-peo anao va eto le fanehoan-kevitra anao sahirana be le olo sahirana le lavanity sy lafo de tena mba miangafa mba hita fahalafosiny am'le lavanity tena sahirana be le olo ia